5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ilika ny mpitondra any amin'ny jirama ankehitriny ny olana mikasika ny fahatapahan-jiro ka mahatonga ny fitokonana etsero ny mpitondra izay tsy manana politika mazava ary tsy vonona amany olana herinahitra hito amin'ny tsika. Tsy tomombana araka ny tokony ho izy ny fametrahan'ny fanjakana malagasy ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ireo firenena-kafa antony mahatonga ny fifanolana eo amin'ny fanjakana komoriana sy Madagasikara ankehitriny. Enatra ho an'ny fanjakana malagasy sy taratry ny tsy fahaizany mitantana ny volam-bahoaka ny fampitoehan'ny lalana saika aman'egna Madagasikara ankehitriny hoy ny faneho-kevitra ny mpanao politika tsy misy intsony hoe tsy fara ny tambena andraikitra ho an'ireo vahoaka. Miabetsaka ireo ankizy 12 na 13 taona tafaroboka anatin'ny fifohana zava-mahadomelina amin'izao fotoana ny fifohana zava-mahadomelina izay manimba ireo ankizy ary koa mampirongatra ny herisetra eny amin'ny fiarahamonina. Anivelany nanao fitokonana teo alohan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tany Tel Aviv ireo Israeliana marobe miantso ny fampitsarana ny ady ao Gaza izy ireo sy ny hijerena vahaolana amin'ireo olona maro izay nalaina ankeriny tao Hamas. Arahantsika ny andindinin-tsay. Alatsinainy fahavalo amby roapolo ny volana Octobre taona 2024 falta fiaraka aminao indray tena tompo kilasy tompo vavy tonga soeto amin'ny fampalalambavao ny Kolo TV amin'ity alina ity asaiko ianao anaraka ireo vavao nisongadina hatramin'ny farany toy ny mahazatra ny matoan-datsoatra no anokafantsika ny fampalalambavao amin'ity alina ity. Ailiky ny mpitondra any amin'ny jirama ankehitriny ny olana mikasika ny fahatapahan-jiro ka mahatonga ny fitokonana etsero ny mpitondra izay tsy manana politika mazava ary tsy vonona amany olany herinahitra eto amin'ny tsika matoan-datsoatra Gaiton Andretsilafo. Miamafy hatrany ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary miamafy mifanaraka amin'izany ihany koa ny fahatezeram-bahoaka. Tsotra ny fitakiana avereno amin'ny laona ny herinaratra ataovy mifanaraka amin'ny vola takiana amin'ny jirama ny tolotra omen'ny jirama. Voateny matetika iandronany rihatra amin'izany ny orinasa jirama ary misy aza faritra sy toerana ahitana reny sampana na braony jirama ireny iara ny fahatezeram-bahoaka potika may na voaroba ihany koa. Tsy tokony ho adino manoloana izany teny hoe orinasa mpanjakana tahaka ny Airmad sy ireo orinasa mpanjakana hafa rehetra ny orinasa ny jirama. Midika izany fanjaran'ny fanjakana ny mametraka paikady ho fampandrosoana azy ireny. Ny fanjakana ny manapaka hoe anao barazy raha ny herinaratra no resahana na hividy fiaramanidina raha toka ny Airmad sy ny sisa. Matoy ireo orinasa ireo ny tsy pozipozy mikorosofahana tahaka izao. Misy ary tsy azo lavina ny tsy fahaiza mitantana sy ny goragora ataony ny mpitondra fanjakana. Ekena fa misy ny tsy fahalavora riny na ara-pitaovana. Hita soritra ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Efa antitra avokoa ireo fitaovam-pamokarana sy fitsinjarana herinaratra. Saingy anjaran'ny fanjakana no mitady vahaolana maharitra manoloana izany. Manavao sy mikojakoja ireo fitaovana mampitombo ny famokarana herinaratra ifandraika amin'ny isan'ny mponina sy ny mpanjifa. Tsy izany anefa no zava-misy eto amintsika ary voatsela akory. Nandray fanapa-kevitra tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra fa hanao gropy hafa eny mbo manambola indray ny mpitondra. Izany hoe vahaolana miteraka olana no aroso. Antony mividy herinaratra lafo amin'ireny gropy ireny ny jirama ka mivarotra mora mivarotra fantiantoka amin'ny mpanjifa. Maninona ny tsy erosoana ny fanamboarana baraza? Sa misy tsy mety amin'ny mpitondra fanjakana ka izay hita fa azona tombontsoa no erosoana fa tsy izay vahaolana ho an'ny mponina sy ny mpanjifa. Ireny zao ny lalana simba sy potika avokoa tsy amboarina fa ny autoroute sy ny teleferika indray no iazakazany mpitondra fanjakana. Any ka any amin'ny jirama no iaran'ny rihatra. Ny jirama no voatondro molotra amin'ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra. Voasoketa hatramin'ireo tompon'andraikitra ambony ao anivon'ny jirama manoloana izany. Kanefa inona ny vokatra ho azo sy ny vokatra antenaina raha toka tsy omena fa ahafahana azo izay vokatra takiana izay ireo tompon'andraikitra ireo. Noho ny tsy fisiany vahaolana matotra avy amin'ny mpitondra ireny fidinana an-dalambe ireny ny vokany. Izay tsy midina an-dalambe manala ny fony amin'ny fandefasana ireny fampanantenana
nataony rajoelina fahiny ireny any anaty tambazotra tserasera. Mino ve sika fa raha izay ampolo taonany mahery nitondrany rajoelina ny Madagasikara izay nametrahany vahaolana maharitra nirosoana tamin'ny fanamboarana ireo barazy afaka mamokatra herinaratra betsaka. Teo tahaka izao ny olana iainantsika aty amin'ny taona 2024 aty amin'ny taona 2024 indray aza vao milaza rajoelina fa irosoana ny fanavaozana ny fil mitsinjara herinaratra amin'ny taona 2024 nahavaozina aza ny fil rehefa tsy hisy ny herinaratra ampitaina aminy ivave ny olany delestage. Tsy misy izay tsy mitaraina vokatry ny fampitahan'ny fitaovana elektronika ao an-tokantrano ankehitriny ny ankamaroan'ireo mponina manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny amin'izao fotoana izao izay miverina mahazo vahana ankehitriny irary indray trotra sy aneho ny atezerana ireo mponina vokatry izay fahatapahan-jiro lavareny izay hoy ireo mponina tetsy amin'ny fokontany Amboditsiry tamin'ity androany ity. Christian Jimby. Tapitra lasibatra ny fampitehana avokoa ny ankamaroan'ireo fitaovana elektronika izay fampiasa ao an-tokantrano vokatry ny fahatapahan-jiro lavareny eto amin'ny firenena hoy ny fanan-kevitra ireo mponina teny Amboditsiry tamin'ity androany ity. Ny eny amin'ity fokontany ity sy ny manodidina izay tapaka jiro matetika ary misy fivaovany ny tanjaky ny herinaratra antony mahatonga ny fampitehana raha ny fanazavana. Izy moa zany misy vokany le misy vokany ratsy mihitsy ao anatin'ny tokantrano satria ho an'ny entana mandeha amin'ny herinaratra ohatra zao hoe ny télé sy ny karazany zao maro mihitsy ny simba vokatry le fatapahana sy le analizy moa koa le izy efa tsy hita momba na ao anatin'ny ray andro adiny ray adiny roa mandeha dia efa tsy hita tsony zany se ny anazy zao télé zao simba tamin'izany tamin'ny resaka trangana fatapahan-jiro le izy le miverina tampoka iny no adiny teo amin'ny adiny ndraiky sa teo niana dia may le télé jaly zany amin'le tsy ampy ny jiro zavatra rehetra tsy misy vita ohatrany fahasombany zao ny frigidaire tsy mandeha simba ny zavatra ko tsisy courant lasa fijaliana zany le izy tsy maintsy mampiasa volan-dray anao zany jiro labzy pétrole ny jiro nefa rehefa tonga ny facture miakatra koa ny vidin-jiro nefa tapadavo. Tsy ny fitaovana ao an-tokantrano ihany fa hiaran'ny fahasimbana avokoa hatramin'ny fitaovana elektronika izay fampiasan'ireo mpandraraha madinika miankin-doha amin'ny herinaratra fa nitiantika lehibe hoy izy ireo ny asetry ny fahatapahan-jiro lavareny ary zara raha miasa ao anatin'ny 4 ora hatramin'ny 5 ora isan'andro izy ireo noho izay tsy fisy ny herinaratra izay. Ny fatiantika eto aminay eto aloha satria ny eto machine daholo miasa eto dia raha vao tsisy jiro eto dia tsisy mandeha ireo machine ireo dia kotony tsisy asa zay. Dia ny groupe nefa zay mampiasa groupe tsy mahazaka an'ireo machine rehetrarehetra ireo zavatra kely ihany zakany ohatra hoe mail perceuse ohatr'izany. Ny jiro indray moa zany tapaka ny tontolo foana ny aty dia za raha fa miasa ianao eo amin'ny adiny 4 adiny 5 tsy miverina mihitsy ny jiro le olona maika be dia voaterina janona le izy sy mitady jiro tady toerana nisy jiro zany le olona. Leo tanteraka ary tsy misy izay tsy mikilay vokatry ny fahatapahan-jiro lavareny ny mponina saika manerina ireo fokontany eto Antananarivo sy ny manodidina tsy maganga araka izany raha asehon'ireo mponina amin'ny alalan'ny fidinana andalam-be fandorana kodiarana sy fitokonana izany fahatezerana izy ireo izany. Mihamafana sy mafy ny fitakiana ataon'ireo vahoaka eto Antananarivo manoloana ny fahatapahan-jiro sy ny rano lavareny izay tsy misy vahaolana nandritra ny taona maro izay saika potika avokoa ny fiariana ireo vahoaka ary manjaka ny tsy fandriampahalemana amin'ny fahatapahan-jiro. Ny larana Efson. Sesla ny fitakiana nataon'ireo mponina Antananarivo sy ny manodidina ny farany herinandro teo manoloana ny fahatapahan-jiro sy rano efa nisatrandry ny fitakiana nataon'ireo vahoaka saingy tao anatin'ny filaminana hatrany izany na teo aza nisy afandorana kodiarana sy nisy afanakanan-dalana. Ny herinandro lasa teo nanomboka nafana nisy fitakiana hita izany teny Ambobo izay nafara tamin'ny nisy afandorana nisy adrirama teny Antoerana. Ny amafy atrantry ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ireo mpitandro ny filaminana izay nafara tamin'ny Torabato.
reraky ny fampanantenana tsy misy tanteraka ny vahoaka malagasy nanomboka izany tamin'ny fifidianana teo aloha izay tsy nahitana vokatra hatramin'izao nandeha indray ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 vao maika sahitrana sy miana tao anatin'ny fahasairanana tanteraka ny vahoaka malagasy potika noho ny fahatapahan-jiro ny fiariny ny mponina omaly faritra maro no nahitana fitokonana raha tsy teny afa-tsy ny teny analamahintsy sy ny teny Ambohidratrimo sy ny maro hafa ihany koa Abraka ambe folo sasany vao miverina tapaka amin'ny raha amroa amin'ny enina miverina tapaka amin'ny enina sasany tapaka ohatry mbola tsy miverina jiro tsy migrève vahoaka tsy miverina jiro tompotô vahaolana maharitra tsy misy fiatraikany amin'ny fiariny andavanandro no ilainy ny vahoaka malagasy tsy mila fampandrinadrisa intsony izy ireo fa ny fanatanterahana ny fampanantenana no ilainy raha ny vaovao farany amin'izao alina izao dia iny akady tapaka be horirika ireo mponina no manao fitokonana manoloana ny fahatapahan'ny jiro sy rano lavareny misy eto andrenivohitra raha ny fantatra dia misy bombona iny antoerana saingy tsy misy ilevana izany raha ny fitarany ireo mponina nandritra izay fihetsiketsehana izay teny atoerana iga eto Andriatsilafy sy mirina eny Manjaka raha itsika ny fitin'izay fitokonana ataon'ireo mponina izay Allez, va comme ça.
entinanao anatin'ny fampalalambavao amin'ny rampitsony andindiny izay fitokonana ataon'ny mponina teny ka tapaka be horirika izay fa hotohizantsika ny fampalalambavao tsy tomombana araka ny tokony ho izy ny fametrahan'ny fanjakana malagasy sy ny fandraisana ara-diplomatika eo amin'ireo firenenkafa antony mahatonga ny fifanolorana eo amin'ny fanjakana komoniana sy Madagasikara ankehitriny tsy mahagaga araka izany ranomboka miala tsikelikely amintsika avokoa ireo mpiara-miombonanto ka isantsokajiny hoy ny mpanao politika tamin'ity an'ity Christian Jimby. Miaratra trano ny fifandraisana ara-diplomatika mission Madagasikara sy ireo firenenkafa raha tsy hitanisy afa-tsy ny fifanolana eo amin'ny fanjakana komoriana sy ny fitondrana ankehitriny. Ny tsy fananana politika mazava mikasika ny fifandraisana ara-diplomatika no mahatonga ny tsy fifankazona eo amin'ny rotonta antony nandavan'ny fanjakana komoriana ny fionana teo amin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy izay nangataka fionana tamin'ny filoham-pirenena komoriana Azali Assoumani. Raha te hitazona fifankazahoana teo amin'ny fanjakana rotonta ny mpitondra tokony nandefa taratasy fampahafantarana mialoha ialana amin'ny fanampahan-kevitra tsy ampiheverana tahaka ireny hoy ny tale jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika tamin'ny fitondrana amiral Didier Ratsiraka tamin'ity androany ity. Manome sinesika satria isika sy mba nandefa taratasy mialoha hoe manana soupçon koleany komo zay dia sisy mahazo makaty Madagasikara aloha na ny fitaovana fitaterana rehetrarehetra nanga pilamina ny kolerana sy nanao an'izay sika ka normal izy zatezitra io avy akondriamante c'est pas une crise diplomatique fa maladresse diplomatique angamba ny filazako azy zay angamba mety tonga ny andro azuel nandefa ny ministre des affaires étrangères tany Comore iresaka hoe aleo fanamboatrysika fa samby mpikambana tamin'ny Union africaine mpikambana tamin'ny SADC mpikambana tamin'ny COI. Nanamafy ankilany ny teo anivon'ny cellule de crise du Madagascar fa ho sarotra ho an'ny fanjakana malagasy ny amerina ny volamena 50 kilao izay sarina tany Comore ny taona 2024 i Madagasikara raha teo izay mila manao ezaka amin'ny lafiny maro na eo amin'ny lafiny fandresin-dahatra na eo amin'ny lafiny fifanakaloza-kevitra raha tiana ny ampodiana izay harem-pirenena nisy nanondrana antsokotsoko teto Madagasikara izay. Raha ho tapahantsika ny fifandraisantsika amin'ny nosy Comore dia fantatritsika loatra ny fiatraikan'izany. Izy aloha tsy amerina 50 kilao raha ny situation na mahafotoany ahoana ary tsika hanao ny négociation dia raha tsy azahoana taratra eo amin'ny lafiny fifandraisana sy ny fifanakaloza-kevitra ary maresy lahatra azy mazava loatra fa ianao firenena mitondra kolokolo eo amin'ny taniny dia mazava loatra fa tsy manana tsy en bonne position zany ianao hiady ny famerenana an'ilay 50 kilao fa tsy maintsy izy zany mametraka ny fepetra rehetra mahatoka ho averiny aminao zany ny arena izay ihany ny malagasy lasa any amin'ny nosy Comore. Hatreto manomboka miala tsikelikely amin'ny Madagasikara ireo mpiara-miombonantoka isantsokajiny ankoatra ny fanjakana komoriana miariary ihany koa ny tsy fifankazahoana eo amin'ny vondrona eropeana sy Madagasikara taorian'ny ny fangatahan'ny fanjakana malagasy ny fanesorana no masivon'ny vondrona eropeana Isabelle Delattre izay naneho ny heviny mikasika ny lalàna famaizana na ny castration chimique teto Madagasikara. Enatra ho an'ny fanjakana malagasy sy taratry ny tsy fahaiza-mitantana ny volam-bahoaka ny fampitehan'ny lalana saika manerana ny Madagasikara ankehitriny ho ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika tsy misy intsony ho ity farany ny tamberina ndraikitra ho an'ireo vahoaka ary ireo vahoaka indray no manao tsy paipaika anamboarana ny lalana rehefa tsy nasiany fanjakana fijerena tao anatin'ny taona maro fanadihadiana. Tsy misy intsony ny tamberina ndraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana mikasika ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara amin'izao fotoana anka ireo vahoaka ny manao antso avy amin'ireo olona tsara sitrapo tahaka ny zavanitranga tany Anosy be Anala. Tsy vitan'ny mpitondra fanjakana ny fanamboaran-dalana ka nahatonga ireo vahoaka tany an-toerana nanao tolo-tanana hanambarana iny lalam-pirenena RNT 23 iny izay mampitoha ny Moramanga sy Anosy be Anala. Mampametra-panontaniana araka izany ny fampiasana ireo volam-bahoaka raha toa ka tsy misy vokatra mipaka eny amin'ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro hoy ny teo anivon'ny Antoka MFM na ny mpitolona ho an'ny fampandrosoan'ny Madagasikara androany. Raha tsy tantana zany ny volam-panjakana eto amintsika ka zay zany le hoe tamberina ndraikitra tsy misy ny vahoaka indray amin'izao fotoana izao lasa manao antso avy zany amin'ny tsara sitrapo rehetrarehetra eo an-tanàna mahamenatra ny zavatra ohatr' zany efa nisy volana tokana amin'izany anaovana n'io lalana io
asa zay fiveratsika nyity mpitondra fanjakana misy akehitrinyity hoe makany amin'ny filany vahoaka marina ve ahafahany mamoaka amin'ny vokatra ahafahany mamezivezy famezivezena zany isiny fampandrosoana tahaka izany ihany koa ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra misy ny volam-panjakana natokana ho amin'izany saingy rehefa fisehoana ivelany sy fanababoana saim-bahoaka rehefa akaiky fifidianana tahaka izao hatrany vao miazakazaka amin'ny fanamboaran-dalana ny mpitondra zavatra tokony efa vitan'ny commune amin'ny alalan'izay budget zay avy amin'ny etra miditra ao amin'ny commune zany ndreny fanampenana lalandreny fa tsy avela mitambatra ohatran'io tsy fantatro hoe le fisainana mihitsy ve mieritreritra hoe aleo hojerevana ny fahampitehany azahoantsika fa matsimbola avy any amin'ny fanjakana direct mihitsy na ahoana ny fotom-pisaina ny zay mpitatana eto amin'ity commune Antananarivo ity tsy tokony ohatran'izao ny lalana eto Antananarivo fa vao misy simba kely dia amin'ny alina tampenana ny lalana zay zany ny fomba fiasa naiza fa tsika tsy manao an'izany fa ny atsika andrasana potika mihitsy le izy dia andrasana fifidianana anaovana clientélisme politique indray hoe miasa ny fanjakana amin'izay fotoana izay amina resaka lalana lalandra mampikoriana ny fitaterany sy natao amoahana ireo vokatra isam-paritra ny lalam-pirenena ka tokony isy ny fikojakojana sy ny fanamboarana izany maro ireo famatsim-bola izay efa azon'ny Madagasikara mikasika izany saingy tsy misy izay tsy mitaraina mikasika ny faharatsian'ny lalana ny ankamaroan'ny vahoaka sy ireo mpampiasa lalana ankehitriny tapenambava tsy avela isitraka ny zony araka ny tokony ho izy ny ankamaroany ireo mpiasa-panjakana ankehitriny indrindra ireo mpiasa-panjakana misotro ronono raha ny fanazavany teo anivon'ny confédération syndicale des agents de l'État malagasy antsoavina atao amin'ireo tompony andraikitra isan'ny tokony manoloana izay olana izay fanadihadiana mikasika izay entiny Daniela Minorso ankoatra ny tsindry sy raha matahora miatra amin'ireo mpiasa-panjakana eto Madagasikara tsy avela isitraka ny tambokaramany na ny valikasasarany araka ny tokony ho izy ihany koa ny ankamaroany ireto farany efa maro ireo nandefa tota taratasy fangatana izay tamin'asany izay saingy tsy misy tohina ary tsy mbola nahita ambaliny izany hatramin'ny androandra ny fanazavana tranga izay mampahazovana ny kolikoly eny anivon'ireo sampandraram-panjakana isan'ambaratonga ny eto amintsika fa ihany koa mamotika ny mpiasa malagasy ho ity filoha lefitry ny syndicat des agents pénitentiaires teo aloha izay isan'ny tsy navela isitraka ny valikasasarany ity hatramin'ny androany zavatra fatako dia ity itsika ho niezaka hoe ahoana ny anaovana fanovana teto amin'ny firenena izahay anisany nirotsaka nanoana ny filoham-pirenena ny syndicat zany fikambanako mba hoe isy fanovana eto dia zao ny zavatra mitranga raha ohatra amin'ny maha-président zao ny ataondry zareo tsy rara tsy asindry koty ny vidiny mihitsy nefa ny zareo mandray vola be isam-bolana amin'ny andamin'ny teny ninona rehetrarehetra fa karamakelinay zao ny ataondry zareo fa izay koa dia tsy anaiky zao zavatra mitranga zao eto amin'ny firenena dia tena anisan'ny zavatra tena mamotika ny mpiasa malagasy karama efa kely ny avantaziny zareo ohatrinona ny raisiny zareo isam-bolana nefa karamakelinay dia zao ny ataondry zareo aminay maika fa mpiasa majinika tsy samy teny tena mahita faisana mety zavatra hafa mety mitranga mety affectation mety revocation mety tsy haitsony fa za manokana dia miresaka hoe ho hitatsika eo le zavatra hitranga eto amin'ny firenena satria amin'ny fomba ahoana moa za zao mbola manana 7 taona resta 7 taona mbola tsy tafiditra anaty ava 3 taona nefa tsy homendrareo le karamako zany ene zavatra tena heripoko zany ny zavatra misy efa maro ireo mpiasa-panjakana ny taraina manoloana ny afitsoko ny fitondram-panjakana ankehitriny saingy tsy nisy ny aino izany hatramin'ny androany maro ihany koa ireo tsy mahasamy taraina indrindra ireo izay mbola perinasa no nitahotra ny hamindrana toerana azy ireo amin'ny asany raha ny fanazavana trany anisan'ireo vahiny nasaina manokana anatrika ny fivoriany iray aman-dreny mpianatra avy ao amin'ny sekoly tsy miankina iray eny Anosizato ny kandidaty Tahina Razafinjoely na fotoana nahafahany tantarany ny zavatra ny ainany sy ny fifandraisan'izany amin'ny fianarana sy ny fiaonana ankoatra izay nanolotra ordinateur portable misa 7 an'ity sekoly tsy miankina ity eny Anosizato ny kandidat ho fitariana sady ny ankizy amin'ny sehatry ny informatique raha itsika ny fanampanazavana mikasika izay anatanteraka fampiofanana ny candidat Tahina Razafinjoely fampiofanana ho an'ny ray aman-dreny mahakasika ny ataontsika hoe fampivoarana maha-olona mihitsy satria amin'ny mampanabe azy dia nasainay manokana izy ho an'ny anio mba
anatanteraka hitondran'izay fanofanana izay nisy akony amin'ny ray aman-dreny na tsy anio dia anio ary mahakasika ny hoe fampivoarana maolona na ataontsika hoe développement personnel dia ankasitrahana feno any tahina ny amin'ny fanolorana izany fanofanana izany any fahafoizantenany nanaikidina tetỳ amin'ny fokotanana Anosato atsinanana faharoa nitondra izay fanofanana izay ankasitrahana PDP anao Andriamatoa Tahina Razafinjoelina. Za solotena ny ray aman-dreny mpianatra eto amin'ny lycée privé ny antso dia misaotra an'Andriamatoa Tahina Razafinjoelina tonga nanatrika teto zara solosaina ikaroan'ny mpianatra eto amin'ny lycée privé ny antso dia misaotra betsaka azy tompoko izay solotena ny ray aman-dreny mpianatra eto amin'ny lycée privé ny antso misaotra azy be dia be izay. Dia izay ny mamarana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao mamifotoananao anatin'ny tapany faharoa. C'est l'avenir de la guerre des trônes. Je n'ai pas de fille. J'ai des souvenirs. Reviens avec Messi. Ny folo hatramin'iraika amin'ny telopolo oktobra zao manampy ray alina ariary rehefa manao réabonnement amin'ny tolotra misy anao dia mahazo ny tolotra ambony. Raha mila fanazavana fanampiny manantona ny mpaninjara Canal Plus akaiky anao. Miaraka muzika Stelma ndao kivazo bobaka kokoa araroty fa promo be mividiana tolotra muzika dia mahazo cadeau méga hatramy 1,5 gigaoctet ikifenao ireo artista malagasy zato isanjato ela kokoa naiza misy anao safidy fotsiny izay tolotra muzika mety aminao. Téléchargeo aingana ny appli dia tsindriony dièse 111 étoile 6 dièse. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Tavaverina sady atao amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy asaika ohatrany ianao anaraka ireo vaovao nisy songadina atao anatin'ity tapany faharoa ity manontolo ara vetivetikintsika anomboantsika izay fampahalalam-baovao izay mpandrara iray no voalaza fa mibana tamin'ny fiarany varavarany Braomny comité ad hoc atao toliarany asabotsy 20 Octobre 2024 teo tranga zay ainao misy fifandraisana amin'ny fifidianana karakarainy onivy chambre de commerce any antoerana ny 3 Novembre ho avy izao fanadidy mikasika izay entiny Espéron Tomarsonette. Pandrara iray no voalaza fa nibana tamin'ny fiara ny varavaran'ny biraon'ny comité ad hoc toliara ny asabotsy fa 20 volana Octobre 2024 teo miendrika ho tsy fanarahan-dalàna ary manambara fanakanana ny fifidianana izay ataony fa 3 volana Novembre ho avy izao ny zava-misy raha ny fanazavana. Mampalahelo satria mbola erisetra misy eto toliara eto zany. Ity varavarana voakatona ty io ny bureau ny comité ad hoc d'élection de membres consulaires en chambre de commerce. Nefa misy mpandrahara anankiray ny katikaty ny nataoneo tamin'ny alina zao mbola apetrany eto koa ty camion be ty anakanana tsy azo idirana ao zany. Zany hoe fahazahoanay azy zany izy ambony lalàna izy manao lalàna eto toliara eto zay tiany atao zany dia ataony. Da eny ary fa na ny président ny comité ad hoc d'élection na ny membre ny comité ad hoc d'élection dia tsy mahazo miditra ao. Sakanana zany fifidianana tsy handeha. Raha tsy hivina moa dia efa nisy ny fifidianana saingy nolavy ny tribunal administratif sy ny conseil d'état izany fa tsy manara-dalàna raha ny fanazavana.
koa manoloana izany dia toy ny faharesena no anton'izao fanakanana ny varavaran'ny biraony komite ad hoc izao raha ny fanazavana hatrany. Efa resy moa reo tamin'ny tribunal administratif satria ny tribunal ny tranché fa hoe tsy ara-dalàna ny fifidianana ary tamin'ny conseil d'état mbola resy ihany reo. Zao koa nefa ny toy ny faharesy ihany reo tany amin'ny conseil d'état zao ny toy ny faharesy ihany toanana camion zany ny bureau ny comité ad hoc d'élection tsy mahazo miditra ao satria izy ny tompony lalàna. Araka izany dia efa nampahafantatra ny tompon'andraikitra sy ny préfet ireto avy ao amin'ny groupement van ka nisy ny fifandaminana teo amin'ny comité ad hoc sy ireo groupement mivondrona ao amin'ny chambre de commerce Toliara hampialana ilay fiara nibahana teo amin'ny varavaran'ny biraony comité ad hoc io maraina io izay natrehana huissier sy ny solitena avy ao amin'ny préfecture ny Toliara. Ny retsaka voizina sy fandrotona ny fizotran'ny fifidianana ny mpitantana sy fanalambaraka ny vondrona sasany. Misy eo anivon'ny chambre de commerce Toliara dia nitondra fanazavana mahakasika izany ny mpandraharaha avy eo anivon'ny groupement GSO, GEM ary ny AELS. Ny farana ny zoma fa 5 ny volana Octobre 2024 tamin'ny 12 ora alina ny firotsako fidinina ho membre consulaire eo anivon'ny chambre de commerce et de l'industrie eto Toliara ary amin'io daty io ihany koa ny tokony hamoahana ny lisitra ireo nirotsaka ho fidinina sy ireo mpifidina. Raha ny zavamisy anefa tsy nanao izany ireo komity mpanomana fifidianana ka niteraka savorovoro eo amin'ireo samy mpikambana. Tsy nivoaka io listre ny candidature sy ny liste électorale io tamin'ny andro ny 25 Octobre izay. Ny antso moa zahay nangataka fanazavana amin'ny manam-pahefana sy ny comité ad hoc dia nahareno fa ny 26 Octobre na amin'ny alatsinainy ny 28 Octobre no hivoaka izay liste électorale sy liste ny candidat izay. Gaga izay ny tonga ny sabotsy maraina fa misy fikambanana anankiray izay mieritreritra mbola hanao indray ohatran'ny fanaony fametrahana liste électorale sy fametrahana dossier de candidature amin'ny andro izay tokony tsy ametrahana izany intsony. Tsy fantatra hoe firy ny isan'ny candidat izay nandrotsaka candidature tao anatin'izay fipotoana farany izay nametrahana ny candidature zay. Zany hoe zany tsy mazava aminay pilatsaka zany hoe iza na iza no candidat izay efa nahafeno fepetraka nametraka antotataratasy. No amafisin'izy ireo atrany fa tsy mitombona ny fanaratsiana azy ireo araka ny resaka iniana aely fa ny fiarovana ny safidiny rehetra sy ny fametrahana ny magarahara no tanjona. Niandry zahay teto 25 Octobre à minuit 5 niandry jusqu'à minuit 30 tampotra io tsy tonga teto ny comité ad hoc na ny groupement sasany nanao ny arrêtage ny listany ireo candidat. Tsy nisy PV navoaka teo ary tsy nisy koa ny listany le dossier ny électeur zay nirotsaka tato amin'ny comité ad hoc. Fa no tsy fahazahoana an'izay PV zay na ho an'ny groupement GEM tsy nahazo an'izay na ny groupement GSO tsy nahazo an'izay na ny groupement ALS raketa tsy nahazo an'izay PV zay iarovanay mahatonga anay hoe aleoloha sakanana ny accès ato tonga ny rehetrarehetra miaraka mijery ny dossier miaraka manao ny PV mba hisian'ny mangarahara. Fantatra androany taorian'ny antso nataony reto mpikambana eo anivon'ny chambre de commerce et de l'industrie eto Toliara ireto fa efa eo ampamahana ny olana ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Izay mahakasika ny no ny fiankaran'ny vidim-piainana kely noho ny vola mivoaka ny vola miditra amin'ny isan-tokantrano amin'izao fotoana indrindra ho an'ireo manao asa tena raha ny fanadihadiana natao. Zarana misy eo amin'ny iray alina ariary eo farafa ambony ny vola miditra amin'ny tokantrano madinika iray raha toka 2,000 ariary ny tena tsy mahita vola kely miditra amin'izay tsy maintsy vola tsy nzaraina amin'ireo filana ao an-tokantrano raha ny fitaraina fanadihadiana. Isan'andro manodidina ny 2,000 ariary hatramin'ny iray alina ariary ambony indrindra ny vola miditra amin'ny ankamaroany ny tokantrano indrindra ho an'ireo tokantrano madinika manao asa tena eto an-drenivohitra noho ny tsy fisiana asa. Fidiram-bola izay tsy mahavita inona akory mita amin'ireo filana ao an-tokantrano raha tsy laza afa-tsy ny vary, ny saribao, ny hofatrano sy ny vidin-jiro, ny saram-pianarana ankizy sy ny maro hafa. Eny marina za fa tena tsy maharaka ny mivoaka ny miditra.
satria otrany hoe lasa mpivarotra daholo zany ny olona amin'izao fotoana fa vidy tena vidy vidy dia tsy maharaka tena tsy maharaka mihitsy. Na zao manana zanaka fahalahy mianatra any amin'ny CG iny ty t-shirt mbola tsy voavidy hatramin'izao satria soloina zany le t-shirt reny dia mbola tsy voavidy hatramin'izao noho le fitura mbola tsy ampy. Zaho ohatry izany ny anay tadavina androany tsy mety hoe lany androany tsy indray tsy misy indraindray masokarena ary indraindray lany hatramin'ny reniny zany eo aminay za dia hita mihitsy hoe efa miaina be zany ny toe-bola miditra tsy maharaka noho mivoaka raha ohatra ny eo aminay aloha dia tsy maharaka noho mivoaka miditra. Ho an'ity renim-pianakaviana mitondra voka ity izao mivarotra akanjo mandehandeha no hamelomany ireo ankohonany. 5,000 ariary mahita ny tombom-barotra azo ny anatin'izay. Io tombony io no tsy nzaraina atao sakafo ny ofatrano hatramin'ny rano fisotro andanin'izay ny fiatriana ny fiterana ho izy verevitra sy ny taraina. Tolo lambalambo to zao namidiko amin'izao dia mbola ziony hoe mbola nalana ny sakafo nalana ofatrano dia 5,000 ny hitako isan'andro ny any eo. Dia izay zao no problemako sady iterana ny dokotera dia eo ny problemako zany zao satria tsy arakaraka le vola mivoaka le zavatra miseho arakaraka le tsenako. Indray le tsena mahazo ray alina moa indray tena tsy misy mahitsy hoe mahazo 5,000 4,000 dia va zay zany nangatahako hoe vola iterana zany tena problema eo anatin'izany rehetrarehetra zany izy kely tsy maintsy ina zao mbola tsy mianatra ny zanako enitaona amin'izao tsaka hoe amin'ny heritaona aveo vao ampidirina sao rovina. Andraikitry ny fitondram-panjakana no mijery manokana izay sosialim-bahoaka izay tokony hidina sy jery fotony ireo vahoaka madinika isa-tokantrano ny fanjakana indrindra manoloana izao fahoriam-bahoaka izao. Miatra avy tiako atao zany dia jerena isambaravarana le olona azonao fa tsy atao hoe ihany nanaovana fiadidiana fa dondomy izy odinareo dia jerenao zany tena marina amin'le olona hoe tena manana very zareo mandroso ve fiainany hoe mihinana very zareo maro very zany. Fanjakana zany mandefa olona ray dia mitondra felaka izy dia mandika izy hoe manahoana marina le olona fa tsy hoe atsona fotsiny le vahoaka andao hoe lahatra iritsika dia le sakafo hoany zareo zany ohatrany hoe ao sa tsy ao. Raha ny hita eto andrenivohitra amin'izao fotoana vitsy ny mpanjifa lasa mirona amin'ny fivarotana entana na sakafo madinika avokoa ny ankamaroany ny mponina noho ny tsy fisiana sy ny tsy fananana fa efa mividy. Porofo manambara fa sahirana ny vahoaka malagasy saingy niny mpitondra fanjakana tsy jerena raha ny fitarainana trany. Miabetsaka ireo ankizy 12 na 13 taona tafaroboka anatin'ny fifohana zava-mahadomelina amin'izao fotoana. Ny fifohana zava-mahadomelina izay manimba ireo ankizy ary koa mampirongatra ny herisetra eny anivon'ny fiarahamonina. Fanadidina. Ankizy manahoana no mifanandrify amin'ny filan'ny firenetsika ka ho afaka hiatrika sy andrindra ny fahatanorany rehefa miala io fahazazana io. Io ny fanontaniana goavana mipetraka manoloana ny firongatry ny herisetra sy ny fitorohana zava-mahadomelina eto amintsika amin'izao fotoana. Ny ady amin'ny herisetra sy ny fifohana zava-mahadomelina izay isan'ny voizina mandritra ny festisova andehan'ny fahafito ho an'ireo mpisehatra mandray an-tanana ireo ankizy mpifoka zava-mahadomelina miena hatrany ny taona ary efa maro ireo ankizy 12 na 13 taona tafaroboka ao anatin'ny fifohana. Maro dia maro tokoa ny ankizy ao anatin'ny resaka zava-mahadomelina manokana aloha eo amin'ny 13 taona 12 taona dia efa tratra mifoka an'izany zavatra mahadomelina izany. Ka amiko rariny dia rariny raha misy ny fanentanana ngezabe toy izao ary tokony isy foana mihitsy ahafahana mampatsiahy eny fa na dia eo amin'ny ray aman-dreny fotsiny ary aloha amin'ny tokony hoe fanavoazana ny fanabeazana eo ihany koa ny tompony andraikitra ambony rehetra. Atreto mihoatra ny 700 ireo ankizy tsy ampy taona no raisina an-tanana teo anivon'ny fikambanana sekoltora Madagasikara. Overmaina ny ezaka fanarenana azy ireo raha tsy mijoro manome ohatra tsara ireo tanora sy ray aman-dreny eny anivon'ny fiarahamonina. Tokony ho amafisina ihany koa ny fanabeazana sy ny fitaizana ny ankizy ampahomby ny ady atao amin'ny herisetra sy ny zava-mahadomelina. Antony ny zava-mahadomelina no mampirongatra ny herisetra sy ireo ditra samihafa ataon'ny ankizy. Kolotsaina mifototra amin'ny fanovana fitondran-tena manefy sy mitazona ny ankizy ho ao anatin'ny fahalalam-pomba sy ny fahaiza-miaina no kolotsaina tena hoentina. Raha misy zay ary maro zay ny izay éducation civique sy ny karazany zay raha tafiditra tsara ny an-tsekoly foana na foazina ny any an-tsekoly dia mety
hotratra ny tanjona hoe ady atao amin'ny herisetra sy ny zava-mahadomelona. Manana didy amin'izany ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina misy ireo ankizy ireo. Manana didy goavana ihany koa nefa ny mpitona fanjakana ka ametraka paikady mazava iadina amin'ny fiparitahana ny zava-mahadomelona, ametraka fandaharam-pianarana manamafy bebe kokoa ny fitaizana mahaolona, ara-batana, ara-tsaina sy ara-panahy. Maro ny mpanakanto malagasy tsy haingo-tsiampy ny tohana sy fampianarana amin'ny fampiakarana ny lanjany kanto malagasy raha ny fanazavana anohana ary anampy ny kanto malagasy ireo mpanakanto avy any ivelany ary izara ny traikefa amin'ireo malagasy eto an-toerana. Fanadina mikasika izay entiny ny laharana F100. Maro amin'ny malagasy avy amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy no manana talenta sy mahavita mamorona zava-kanto tsara. Na izany azy, tsy ampy ny fampianarana sy ny fametrahana ny mahazava-kanto ny hira malagasy. Tsy misy ihany koa hatreto ny fampianarana mozika eto Madagasikara ankatsika ahafahan'ireo mpanakanto mivelatra. Antony hianatonga ireo mpanakanto sasany nampitombo traikefa any ivelany ary anisy amin'izy ireo novona izara izandry amin'ireo tanora malagasy ampiakarana avo ny lentan'ny kanto. Fampianarana mozika eto tsisy fampianarana fomba fampianarana mozika. Dia hitako be le tombontsoa azo amin'izay amin'le asa ataoko any satria izay ihany ny ataoko any. Dia hitako hoe voamea tafitako koa ny afatra raha ampianarana mampita le mpampita. Dia izay zany ny ahafahako hoe zay mahatonga ako hoe te hoe iroso amin'io hoe mba izara zay kely expérience-ko sy traikefako any amin'izay ireo mpitaiza ny malagasy ara-mozika amin'ny fampianarana mozika. Ivelatra amin'ny faritra maro sy ampiakatra ny lentan'ny kanto malagasy no isan'ny tanjona voalohany apetraky ny fikambanana sahiry. Pédagogie ihany koa manao master class isaky ny tendry zany tsy ampy le concert fotsiny fa tsara raha afaka manao master class fampianarana ny mpitendry na concert lecture, concert conférence, conférence lecture azafady ho an'ny mpiaino zay. Dia avy eo anao collectage hitrandraka any ambanivohitra ho raiketina ho album ametraka trasy ny kantony tsirairay rehetra any. Dia ny farany création ho an'ireo artiste mpamorona manandrana manao résidence ahafahana hoe mamorona ampitonian-tsaina. Izay efatra izay zany le action sahiry. Akoatra izay, isan'ny koa ny fanangonana ireo kanto malagasy tsy misy mahalala mba tsy ho very anjavinatra ny fanazavana hatrany. Ny maresaka any ivelany kosa indray nanao fitokonana teo alohan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tany Tel Aviv ireo Israeliana marobe miantso ny fampitsarana ny ady ao Gaza izy ireo sy jerena vahaolana amin'ny olona maro izay nalaina ankeriny tao Hamas. 7 ireo olona mbola voatazona ankeriny ao bande de Gaza raha ny fantatra. Nanao sosokevitra ny tsara ny ady any an-toerana mandritra ny roa andro ny filoham-pirenena Egyptiana. Mialohan'izay fianarana iray no voadarika bomba avy amin'ny Israeliana izay nafatesan'olona 7 teo amin'ny tanànan'i Gaza. Kotoboka lasy tomboky vavy no mamarina ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ny ity alina ity. Isaoriny siketritra ny tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma toboka. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.